Manoloana ny fahatratrarana an'ireo roa lahy izay nahavanondoza voalaza fa namono nahafaty anytahina tamin'ny tsindronantsy izay nalaza be tany Toamasina tany dia mangataka fanadihadiana tena lalina ireo fianakaviany tahina amin'ny izay hoe iza no naniraka an'ireo olona roa lahy ireo namono any zanak'izy ireo fa heverin'izy ireo fa tsy mitombina ilay fanazavana noentin'ireo olon-dratsy ireo nilaza tany amin'ny mpitandro ny filaminana. Ka ny pitsipitsiny mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampy mo isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakan'izay efa natsipiko zay dia mbola toy nilay raharaha mahakasika ny nahafaty anytahina ihany no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Eo amin'ny resaka fangalaran-jaza sy ny famonoan'olona hatrany, zazavavy fotsy be sy garamaso be 4 taona no heverin'ny jiolahy fa varira ka novonoan'izy ireo tany Camp Robin tamin'ny 8 martsa lasa teo no hita faty. Ny lohany ihany sisa no hita ary lasan'ireo jiolahy ny masony sy ny lelany araky ny voalaza avy any an-toerana hatrany. Midika izany fa mbola mitohy hatrany ity resaka fangalarana zazavarira ity amin'izao ankehitriny izao ary mbola mipetraka baraingo hatrany ny hoe inona no tena antony mahatonga an'ireo olon-dratsy mangalatra an'ireo zazavarira ireo satria tena mahatsaro miaina anaty tebiteby ireo varira amin'izao ankehitriny izao noho ny fitsoka an'izay fakanan-keriny sy ny fangalarana ary famonoana ho faty an'ireo varira indrindraindrindra fa any atsimotsimon'ny nosy ihany amin'izao ankehitriny izao. Loza famoivizana indray fiara fitateram-bahoaka hizotra ho any Antsirabe nisongona fiara mitovy zotra aminy no nandona sarety mitondra zezika tamin'ny andro ny 14 martsa 2024 lasa teo antsapan'ny Mahazo Fokotany Tsara Firaisana commune Ambano distrikany Antsirabe faharoa. Maty ny omby iray raha naratra kosa ny iray. Mpandroaka sarety roa naratra mafy vokatry ny lozan'ny famoivizana efa noentina any amin'ny hopitaly. Midika izany fa noho ny hazakazaka sy ny fandehanana mafy ataon'ireo mpamily izay mifampisongosongona eny an-dalana eny no matetika mahatonga ny lozan'ny famoivizana tahaka an'izao. Izao zany ilay hoe noho ny tandrevaka sy ny tsy fitandremana kely dia mety hamoizana ain'olona sy handratrana fananan'olona amin'izay resaka fandehanana mafy zay ka mitandrema ihany ry mpamily fa ny aina tsy nanampiry lahatokana io iaina io. Mbola ao anatina zay lozan'ny famoivizana izay hatrany mpitondra moto Kimco GP iray avy any Fianorivo hiazo any Anosizato no maty tsy tradrano rehefa nifandona tamin'ny fiara Sprinter avy any Anosizato hiazo any Fianorivo tamin'iny andro ny afakomaly tamin'ny 8 alina teny Ambodiavony sy ampita-tafika teny. Araky ny nambarany olona nanatry maso dia tsy nandeha nahitsy ilay moto ka nifandona mafy tamin'ilay lohan'ny fiara havia ka teo no heo ihany dia tsy tana intsony ny ainy ilay mpitondra moto. Mitandrema ihany ry zalahy mpitondra moto amty setrasetra amin'ny fandehanana mafy ity fa ny tsy fitandremanao kely dia amoizanao aina ao anatin'ny fotoana vitsimondra. Any Ambohimiadana Andramasina ny fatin'ilay tovovavy izay ny fampitediavana sisa no hita teny an-toerana teny. Zazavavy 17 taona klasy fahatelo no tsy hita tany Andrere Ambohimiadana distrikany Andramasina rehefa niala tao an-trano ny alarobia lasa teo tokony ho tamin'ny 3:30 minitra tolakandro tany hoany. Rehefa natao ny fikarohana rehetra nandritra ny ora maro dia vata mangatsika n'ilay tovovavy kely sisa no hita ny fokon'olona ny ampitsony alakamisy niny
teo amin'ny toerana iray tsy dia lavitra ny tanàna loatra. Mbola mipetraka baraingo hatrany ny antony tena nahafaty an'ity tovovavy kely ity amin'izao fotoana izao ary ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny mpitandro ny filaminana manoloana an'ity raharaha ity. Fa mahalasa saina izay nahita an'ity faty ny tovovavy kely ity hatrany amin'izao fotoana izao ao anatin'izay fiandrasana ny tena valiny ny antony nahafaty azy zay. Ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana hatrany mpangalatra kisoa tratra ambody kisoa ity lehilahy ity ny aliny alarobia 12 martsa 2024 lasa teo tany Imeritsiatosika. Nosakanan'ny polisy izy rehefa nampiahiahy ny henan-kisoa mbola miaraka amin'ny volony izay milanja 20 kilograma no hita tao anaty gony izay nolanjainy. Nandrisan'ny fanadihadiana natao dia niaiky avy hatrany ity lehilahy ity fa kisoa voavy nangalariny tao varatra Ambatomanga Ampangabe Imeritsiatosika ity kisoa izay hita tao anaty gony no entiny ity. Tena efa tsy mifidy rapaka ny olombelona amin'izao fotoana izao ary naiza ny ahitana izy ireo occasion kely amin'izay resaka halatra izay dia avy hatrany mandrapaka sy mangalatra izay hitany eny rehetra eny ny olona amin'izao fotoana izao. Hakamona hiasa ve sa tena nohon'ny krizy sy nohon'ny hakamona hisasatra no tena mahatonga an'ireo olona izay minia mangalatra amin'izao fotoana izao fa tsy mba manana eritreritra ny hiezaka mafy sy hilofo amin'izay fitediavana izay fa zatra lalandrinina ka lasa manao fahatany. Ndao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny toy ny ilay raharaha nahafaty an'Itahina tany Toamasina. Voalaza mantsy fa voasambotry ny zandary ny CNG Toamasina ireo roa lahy izay tompon'antoka namonina nahafaty an'Itahina Randriamahefa tao ambolo-madinika Toamasina ny 4 martsa lasa teo. Araky ny fanadihadiana natao hatrany dia nilaza ireto olon-dratsy ireto fa tsy ampirevy no antony nandehanan'izy ireo nanendaka teny ambolo-madinika ny alin'iny ka Itahina no nifanehatra tamin'izy ireo. Niaiky ny heloka vitan'izy roa lahy ireo nandritra ny famitorana natao azy araky ny loharanom-baovao hatrany. Nanamafy izany koa ny pirofo teo ampelantanan'ny zandary. Ny alakamisy teo no efa voasambotra ny iray tamin'izy ireo tao Tsarakofafa lalana mivoaka ny Toamasina amin'ny RN2 iny ny toy ny fikarohana sy velam-pandrika ka tamin'iny andro ny afaka maleriva iny kosa notratehaka ny iray tena tetezam-baro eny amin'ny RN5 iny ity farany izay avy nitsoaka tany Fenrivesta araky ny angom-baovao ray hatrany. Ny 4 marsa teo mantsy tokony tamin'ny 9 alina no nanakanan'izy roa lahy any Itahina rehefa hiazo lalana modiny. Voarakitra tao anatin'ny horonan-tsary caméra de surveillance ny tsatokanto sy marobe izay nataon'izy ireo ka nitarika tamin'ny fahafatesan'ny Itahina. Manoloana an'ity fanazavana sy fanamarina tena nataon'ireto mpangalatra ireto nefany amin'izay hoe noho ny tsy fahampinirevy izay no nahatonga azy ireo nanendaka an'Itahina dia tsy mino an'izany ireo fianakaviana fa milaza ireo fianakaviana fa misy mpaniraka ireto jiolahy ireto fa tsy fanendana tsotra iny natao any zanak'izy ireo ireny ka avoay ny tena marina ary avoay ilay tena mpaniraka fa raha tsy izany dia tsy maintsy hiezaka hitady hatrany ilay tena mpaniraka tao ambadika an'ity famonoana ity izy ireo satria nilaza moa ireo fianakaviana fa tsy nisy zavatra very tamin'ny Itahina ka ho ampangain'izy ireo fa tsy mitombina araka izany ilay filazana hoe noho ny tsy fahampiana revy no nandehanana ireto mpamono olona ireto nangalatra sy namono any Itahina tamin'io andro alina io. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia miratsoa.